Andeha hiatrika ny fikiran'andom-pirenena mahakasika ny asa tanana izay ho tanterahana tsy amin'ny nosy Mayotte ny délégation avy eo anivon'ny tranoben'ny asa tanana malagasy eto Antananarivo izay tariny ny filohan'ny mitondra fanazavana ary ny tena. Ny chambre d'artisanat d'Antananarivo dia nahazo fanasana amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 Jona zao taona 2024 zany. Izy io de forum, deuxième forum de l'océan Indien momba ny asa tanana zany. Efa tany ihany ny tany Mayotte ihany zay anaovana izy io zany ny mpanao asa tanana teto Madagasikara, indrindrindrindra ny mpikambana atao amin'ny chambre d'artisanat d'Antananarivo sy ny mpikambana atao amin'ny chambre de métier tany amin'ny faritra. Marina fa matoa nasina ny fa deuxième édition dia naomby zany ny première édition. Fa ny firariana kosa na izany na tsy zany dia mbany hoe anaovana ny troisième édition eto Madagasikara. Fanindrina moa dia ohatran'ny fanindrina rehetra ihany, fa ny fanasana kosa dia mba ny fanentanana ny mpanao asa tanana rehetra mba hikambana ao anatin'ny chambre d'artisanat d'Antananarivo zany, indrindrindrindra ny eto Antananarivo, mba ho fantatry ny fanjakana satria tsy hanomezantsiny azy noho ny asa maro zay ampelantanany raha tsy tazantsika satria tsy dia mivondrona loatra. Koa manasa antsika rehetra zany mba hiaraka hivondrona amin'izany. Ary manantena koa amin'ny 10 volana Jona zay mety isin'ny journée mondiale de l'artisanat zany. Firenena andray anjara aloha zany hatreto dia ny Madagasikara, dia ny Union de Comores, dia ny Mayotte. Ny firariana manko satria atao anatin'ny ranomasimbe indianina tsika, dia hatramin'ny Indonésia raha tamin'ny heritaona dia nandray anjara tao anatin'ny forum io, ary manantena mbola ho avy kory zareo.